miaravantsika rehetra indray amin'izao fotoana izao amin'ity fandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao ity misaotra ny raisika izay tompon'ny fahasoavana, tompon'ny fotoana, tompon'ny zavatra rehetrarehetra mbola nanome tombonandro, mbola nanome fahasoavana ahafahana manambara an'izao teny izao. Dia mifanamasina hoe hikasika ny fonao iray amin'ity androany ity, tsy handalomaina aminao izao fotoana izao, tsy handalomaina aminao ny teny, fa hikasika ny fonao, hanokatra ny masom-panahinao, hanokatra ny maso ny fonao, hanala ny voaly ao anatinao, halalanao ny fahamarinana. Satria ny fahamarinana ihany no mitondra antsika ho amin'ny iray. Ny fahamarinana, ny fahalalana ny fahamarinana no tonga antsika ho mpianatra Jesosy Kristy, no tonga antsika ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny manavesatra, ho afaka amin'ny fitaka. Ny fahamarinana, iza ny fahamarinana? Jesosy Kristy irery any. Ary rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra dia izay ao anatin'ny fahamarinana miara-iaka aminy eny amin'ny raolanitra. Raisika ny tenin'Andriamanitra Timoty voalohany toko fahaefatra. Tenin'Andriamanitra roa avy hatrany dia raisika amin'izao fiatombohana izao. Timoty voalohany toko fahaefatra dia ny Timoty faharoa toko fahaefatra. Timoty voalohany toko fahaefatra andininy voalohany. Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia helotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsanam-belatsian'ny mpilaza laika, ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany, izay mandrara tsy hanambady ary mampifady hanina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino, sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana, satria hamasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo. Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angidihidy sofina izy dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany, ary ampianany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganoangano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanokonao. Amen. Izay teny izay no omeny tompo antsika indray amin'ity androany ity. Mbola manohy tsika, efa jerentsika zay fotoana maromaro ny amin'ny hoe fampianaran-diso, ny amin'ny hoe mpampianatra santoka sy mpaminany santoka. Mbola mitohy amin'izany tsika amin'ity anio ity. Fanamasina mahery, fanamasina mpanazava, nao manazava anay iray amin'izao fotoana izao, nao no hitarika ary ampafantatra ny sitraponao ho any izay mangetaheta marina, ho any izay tena te halala ny fahamarinana ary tsy miziriziry amin'ny hevi-diso, dia ny fanamasina ianao, fanamasina no manazava. Hitantsika eto ny tenin'Andriamanitra mazava, Paoly apôstôly dia miteny amin'ny Timoty hoe any amin'ny fotoana any aoriana any dia hemotra amin'ny finoana ny olona. Zay ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe apostasie, zany hoe miala amin'ny finoana, miala amin'ilay teny fahamarinana, miala amin'ilay teny tsy misy kilema, fa mamorona fampianarana diso, mamorona fampianarana santoka, zavatra tsy mifanaraka amin'izay voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary fotoanan'izao, amin'izao fotoana izao, raha mandikitsika ny zava-misy rehetra, zavatra toriana, zavatra voizina amin'ny resaka hoe fivavahana, dia mahita marina, manana ny fanatontsika dia hitatsika fa maro dia maro ny mpitory manambara ny tenin'Andriamanitra, fa tsy araka izay voalaza intsony ato amin'ny fahamarinana, tsy araka izay voalaza intsony ato amin'izay voasoratra lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ary zay voalaza ny ato amin'ny Timoty ity hoe hemotra amin'ny finoana ny sasany, ary rehefa mihemotra amin'ny finoana izy dia manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsian'ny mpilaza laika, ka voapetaka ny vy mamay ny fieritreretany. Zany hoe rehefa tratra an'ilay fampianarana diso, tratra an'ilay fanahy mamitaka, io zany dia fanahin'ny demonia. Zavatra rehetra efa voalazantsika teo aloha rehetra teo sy ny molo resantsika amin'izao araka ny sitrapon'ny tompo dia tena manambara fa efa akaiky Jesosy. Hoy izy hoe misy ozy izy mandrara tsy hanambady, tonga dia mazava be ny tenin'Andriamanitra, tsy hitako hoe hita no hazavaina be amin'izany, fa lazainy hoe
misy fiatsaram-belatsy voapetaka ny vimamay fitrerena zay mandrara tsy anambady ny fanambadiana dia no manin'Andriamanitra ho an'ny olombelona ary Andriamanitra rehefa nahary ny iray rehefa nahary any Adama dia hoy izy hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa anamboarako vady sahaza ho azy izy ary dia namboarin'Andriamanitra ny vady sahaza ho any Adama namboariny zany tsy nisy hita teo amin'ny biby rehetrarehetra rehefa nomena i Adama anarana ny biby rehetrarehetra dia tsy nisy hita zay mitovy mety aminy ary Andriamanitra nasolo hitory andra lehilahy any Adama dia namoaka any Eva avy ao aminy dia nomeny any Eva nomeny Eva ho vadiny miaraka aminy ny fanambadiana dia nomanin'Andriamanitra napetrakan'Andriamanitra ho an'ny olona ary ao anatin'ny planin'Andriamanitra zany misy nefa mitony misy manambara fampianarana dia milaza fa tsy tokony anambady milaza fa mandrara ny fanambadiana ary raha tokony anambady zao dia mitokana tsy ho amin'ny fanambadiana ary mitokana irery nefa any ambadika any misy filan-dratsy misy fahotana misy filalaovan-dratsy misy fitaizana tsy marina misy fijangajangana zany ny zavatra misy fa ety ivelany a mampiseho fahamasinana ety ivelany mampiseho toe-panahy mendrika fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe misy fiatsaram-belatsy ny plazanaika dia zay nambara amintsika hoe Andriamanitra namorona ny tokantrano namorona ny lahy sy ny vavy ary napetran'ireo hiaraka hanorona ny tokantrano solon-tenan'Andriamanitra mampiseho ny fiankatiavan'Andriamanitra Jesosy sy ny fiangonana ka anisan'ny ny anankireny fampianaran-diso ihany koa zany dia efa zay hoe raha ny olona tsy anambady dia mitokana any dia tsy anambady dia any amin'ny misy azy any nefa tsy zay ny planin'Andriamanitra zavatra misy zany voalazantsika eto ihany koa hoe misy ferana hoe tsy mahazo mihinana an'izao tsy mahazo mihinana an'izao lasa ny fomba no lasa mibarina nefa Andriamanitra miteny hoe levony fanao ihany zany levona ihany zany rehetrarehetra zany zavatra ara-pomba ihany zany ary eto dia manambara ihany hoe tia tenin'Andriamanitra ity dia mila raisina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany satria ma tsy misy ny olona mijery dia any amin'ny fanekena taloha jereny dia any amin'ny fanekena taloha misy hoe biby maloto sakafo maloto tsy azo hanina hanina voarara tsy azo hanina dia mbola raisina aty amin'ny fanekena vaovao ihany fambarako aminao zay manaraka eto matoa misy ny fanekena taloha dia matoa misy ny fanekena vaovao dia efa misy zavatra tanteraka zany tao fa misy ny olona dia miziriziry ary tena hoe miraikitra arabaky teny ato amin'ilay fanekena taloha ary rehefa jerena ny aty amin'ny fanekena vaovao avy eo dia lasa ohatrany tsintsiniavina ilay fanekena vaovao ary le sakafo io zao teneniko eo misy mandrarana hoe tsy mahazo mihinana hena salam'izao tsy mahazo mihinana kisoa tsy mahazo mihinana sakafo salam'izao fa raha mihinana zany ianao dia fady eo anatrehan'Andriamanitra manoto eo anatrehan'ny ray ary mendrika ho any miheno tsy ny hanina ny eny mampaloto ozy ny tenin'Andriamanitra zay rehetra miditra ny mampaloto fa zay rehetra mivoaka von'olona halatra lainga fangambadin'olona tsy fitiavana zay lazain'i Jesosy raha tsaroantsika ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga Jesosy niaraka tamin'ny mpianany dia tonga ny olona nanakihana anazy hoe maninona ny mpianatra ao no tsy malasa tanana alohan'ny sakafo dia hoy Jesosy hoe tsy ny miditra amin'ny vava ny mampaloto fa mivoaka amin'ny vava zany hoe ny tiany tompo tenenina tsy resaka sakafo misy no avonjy atsika sy tsy avonjy atsika tsy zany io fa ny tenin'Andriamanitra milaza Romana 7:7 hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana tsy resaka zany fa amin'ny fahamarinana sy ny fiadanana vokatry ny fanahy zay zany zavatra marina voalaza tenin'Andriamanitra ka misy mandrahara an'izay hoe tsy mahazo mihinana an'izao tsy mahazo mihinana an'izao mahazo mihinana an'izao tsy mahazo mihinana an'izao tsy zany intsony no izy fa efa aty amin'ny fanekena vaovao tsika zao ny fanekena taloha dia atandindona ny amin'ny Jesosy ny fanekena taloha dia sarisary ny ao kisary ny ao tandindona ny ao fa rehefa jerenao avy eo ny zavatra fen'iny rehetrarehetra iny dia Jesosy ny ambaran'iny dia tonga ny fanekena vaovao avy eo ny fanekena vaovao manatanteraka ny tao amin'ny fanekena taloha manambara ny amin'ny Jesosy ka noho izany hoe arahana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny tantara ny voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy miziriziry amin'ny fanekena taloha
fa ny fanekena vaovao efa eo. Rehefa maty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nalevina, nitsangana tamin'ny maty, dia tonga ao amin'ny fahasoavana ny zanak'Andriamanitra. Ary eo amin'ny fahasoavana tsy ambanin'ny lalàna, tsy ambanin'ny ota intsony, fa mandova ny fiainana mandrakizay noho ny fahasoavana, fa tsy noho ny asa atao. Galatiana dia miteny ihany koa any amin'ny Paoly dia miteny koa any amin'ny Galatiana hoe raha na iza mbola teny ho amarinina noho ny fankatoavana ny lalàna, dia mbola ambany iozina izy. Dia ambany iozina izy. Misy ny olona mbola mitady hanaraka ny lalàna, dia ambany iozina izy. Fa ny lalàna dia mitarika antsika ho amin'ny Jesosy. Rehefa amin'ny Jesosy sika dia tsy ambany ny lalàna intsony, fa ambany ny fahasoavana. Ambany ny fahasoavana. Ary lasa ao anatinao ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, anao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra, mazava tsara mihitsy eto ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina ny fisaorana. Satria amasino ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana zany. Ary hoe olona afaka tsika ao amin'ny Jesosy. Mbola misy tenin'Andriamanitra maro lazain'ny Paoly any amin'ny Korintiana any amin'ny resaka hoe hena, resaka hoe hena aterina amin'ny sampy, dia milaza Paoly hoe hano izay hena rehetra amidy eny an-tsena. Rehefa amidy eny an-tsena dia hano izay hena rehetra, fanekena vaovao zany. Ao amin'ny fanekena vaovao tsika izao, ary everiko ihany fiangonana ny resantsika, fiangonana miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly. Dia fanorenan'ny apôstôly, ny apôstôly nametrahana ny fototra amin'ny fiangonana. Dia voalazantsika voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe ny mpianatra dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly. Ary tao anatin'ny fampianaran'ny apôstôly dia tsy nisy fandrarana hanina intsony, fa ao anatin'ny fahalalantsika. Ho anao androany, fanafahana ho anao ty teny ty, fanafahana ho anao ty teny ty, fa tsy resaka hanina no avonjy ianao sy tsy avonjy ianao, tsy zany ny zava-dehibe, fa fatahoranao an'Andriamanitra, ny fitiavanao an Jesosy, fa andehananao amin'ny famasinana, miaina fiainam-pibebahana, fiainana ao amin'ny fahakalana zao tontolo zao, fahakalana ny ratsy, fahakalana ny fahotana, fa mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha amin'ny famasinana, mandeha amin'ny fahadiovampo. Dia zay zavatra voalaza ato ihany koa zany, zay zavatra zay, hano zay rehetra, hena rehetra amidy eny an-tsena. Hano izay hena rehetra amidy eny an-tsena. Ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina. Mazava be zany, tsy misy ady-hevitra atao amin'izany intsony, tsy fanazavana lehibe intsony. Efa voasoratra amin'ny fanekena vaovao. Ny epistily dia natokana ho an'ny fiangonana, hanabe ny fiangonana, hitaiza ny fiangonana, hamolavola ny fiangonana. Raha fiangonan'Andriamanitra ianao, fiangonan'i Jesosy Kristy ianao, zanak'Andriamanitra ianao, miomana amin'ny fiverenan'i Jesosy ianao, dia zay ny fanafahanao anao. Mavesatra ianao raha katolo lalàna sy ho ao amin'ny lalàna no ataonao, fa fanafahana ny ao amin'ny Jesosy. Raisina ny fieritreretana madio amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana. Zay ny tenin'Andriamanitra. Tiako jerentsika ihany le ao amin'ny Romanina 4:40 fa manery ihany falamasina hamaky an'izay. Hozy izy hoe, hozy ny tenin'Andriamanitra hoe, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina. Voagezaka ianao, lasa mavesatra ianao, tsy azo hohanina ty, na te hinana ary ohatrany hoe tsy azo hohanina ty, tsy nohanina sy tsy nohanina sy nohanina no mahatonga anao any amin'ny fahaverezana. Tsy zany mihitsy. Lasa mila sitraka amin'ny lalàna sy ny zavatra ataontsika. Ny tompony efa fa tsy mitaky an'izany aminao intsony. Voalaza tsara mihitsy io, averiko ihany. Romanina 4:17 fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana amin'ny fanamasina. Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra zany no sitrak'Andriamanitra sy eken'olona fa tsara. Zany le izy, zany le izy. Ny fanamasina mikasika anao, fa zay ny fahamarinana, zay ny fahamarinana hoe ao anatin'ny fahalalana ianao, ao anatin'ny fahafahana ianao. Fa izao fotsiny aloha, raha tsy ataoko aloha izay tsy hanafotoana, raha tsy mbola zakanao le izy ka ianao, raha ianao tsy mahazaka an'izay dia tsy mihinana azy, satria mety ho tafotoana ianao nohony le mbola hoe fahalemenao sy mbola mamareforefo anao ara-panahy, ka ho anao izay matanjaka ara-panahy, ka raha ohatra hoe mbola zay ny finoan'ilay olona, mbola zay ny takany, dia raha zay ny hanafotoana azy dia tsy hinana eo anatrehany. Zavatra atao koa zany dia tsy hanafotoana olona. Raha miaraka amin'ny raha lavako mitovy ka ny farisian-dahany mola zay zavatra zay, dia
raha zay manafotoana azy dia tsy ataoko ilay izy, tsy ataoko fotsiny izy dia vitatreo. Raha ny hanina ozy izy no manafotoana rahalahy koa dia tsy hihinana hena kory mandrakizay, raha ny hena no manafotoana ny rahalahy. Fa raha tsy tafotoana rahalahy ko miaraka eo dia hohanina ny rehetrarehetra. Zay zavatra tsara apetraka ihany koa zay zavatra zay. Fa namasina resy lahatra anao fa tsy misy hevitra zany fa zay ny fahamarinana. Ten'Andriamanitra milaza ihany koa ato hoe hamasin'ny ten'Andriamanitra sy ny fivavahana zany. Hamasin'ny ten'Andriamanitra ny zavatra hohaninao eo. Zay ny voalaza ao anatin'io ten'Andriamanitra io. Zany hoe averintsika fa fampianarana tsy tanteraka ao amin'ny Baiboly raha resaka hoe fandrarana amin'ny kanina, fandrarana amin'ny sakafo, fandrarana amin'ny zavatra rehetrarehetra levon'ny fanao eto an-tany any. Fa le izy dia fahamarinana, fiadanana, vokatra ny fanahy. Dia raisika le any amin'ny Timoty teo. Any am-parany any ny olona ozy dia tsy azaka ny teny tsy misy kilemo. Teny tsy misy kilemo. Rehefa mitory ny fibebahana ianao dia mitsoaka ny olona. Masika loatra zany. Zany ve nitoriana. Tsy misy fitiavana mihitsy. Fitiavana anie nitoriana zany atonganao tafiditra fanjakan'Andriamanitra e. Fa raha tsy fitiavana anao dia avela any ianao dia angingina any dia ho any amin'ny fahotana, ho any amin'ny faharatsiny ary tsisy ananatra. Fa fitiavana matoa tonga milaza an'izany ten'Andriamanitra zany. Toriana aminao ny fibebahana, ialanao amin'ny fahotana, tsy fangaroronao amin'ny ratsy, tsy aroronao amin'izao tontolo zao. Dia misy tsy mahazaka an'izany dia lasa mamorona mpampianatra hafa. Dia tenenina hoe voavonjy foana ianao e. Rehefa indray mandeha ianao nanao an'ilay vavaka fifonana, vavaka fibebahana, dia efa vonjy ianao mandrakizay ninona nataonao. Tandremo, fampianarana diso zany, fampianarana santoko zany. Efa voavonjy ianao amin'ny tompo fa ny tompo micomprendre anao, tompo malala anao, dia ataovy ihany aloha fa olombelona eto tany ihany e, olombelona ihany. Tsy izany. Jesosy Kristy dia niteny ao ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Jesosy Kristy masina ary tiano masina ihany koa tsika ho ten'Andriamanitra hoe araka ny fahamasina ilainy antso anareo dia aoko masina koa nareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Satria masina aho dia aoko masina ihany koa ianareo. Izao sitrapon'Andriamanitra dia ny hamasina anareo ifadiana ny fijangazangana. Mezany tady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Fa zay tsy manam-pahamasinana izay hitan'Andriamanitra. Tsy mila voatsiary Andriamanitra. Tsy mila voatsiary Jesosy Kristy. Fa matoa zany ny takiny dia afaka atao zany. Nefa misy mitory filazantsara, mpanompon'Andriamanitra, mpitondra fivavahana, mpiandraikitra tanora, mpihira, mpitory. Nefa milaza hoe tsy mbola vitatsika zana-masina zany raha itotantsika. Tsy mbola afaka manao an'izany tsika. Ka inona no ambaran'Andriamanitra? Mampandaika an'Andriamanitra tsika raha izany. Fa vitsy zany noho ny Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Noho Jesosy maty ary nitsangana tamin'ny maty dia manome hery anao ahafahanao mandresy ny fahotana ihany koa, mandresy ny filana, manohitra an'izao tontolo izao, mahatonga anao olona masina ao amin'ny Jesosy. Fa ny masina ihany no hiara-hiakatra amin'ny Jesosy. Ary Jesosy no manamasina anao, tsy amin'ny fiezahanao, tsy amin'ny fakatoavanao lalàna, fa amin'ny fidiranao amin'ny Jesosy. Miala amin'ny fahotana, mandany ratsy rehetra, Jesosy manome hery anao hanoerana ny fahotana. Araka izany, mbola miteny ihany izy hoe tsy mahazaka fampianarana tsisy kilemo, dia mangidihidy sofina izy, dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany. Lasa ny filana ny itondrana ny tenin'Andriamanitra. Lasa ekena ny fijangajangana, firaisan'ny lasa ny vavy alohan'ny fanambadiana. Dia ekena zany tsy sitrapon'Andriamanitra nefa zany. Ekena ny fisarahana sy ny fanambadiana indray avy eo, mariage, divorce ireo mariage tsy akasitrahan'Andriamanitra. Dia misy manao an'izany, mbola fanamasina mbola hitarika antsika amin'izany rehetrarehetra zany. Fa zavatra mila hitsy amboarina avokoa zany rehetrarehetra zany. Dia raha araka ny filana, tsy araka ilay tenin'Andriamanitra intsony ny zavatra atao, fa araka ny filana. Zay tiako dia zay no ataoko dia ataoko mitovy amin'iny ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy zay no izy. Zay tia ny tenin'Andriamanitra no atao dia izaho no anaraka an'iny, araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka izay tenin'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe amory mpampianatra ho azy izy araka ny filana. Ampiala ny sofiny amin'ny teny marina izy ka hivily amin'ny anganogano. Dia izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Torianao zany fahamasinana zany fa mitsoaka ny olona. Torianao zany hoe tsy mety ho évangile de prospérité, tsy rarahin'ny olona zany fa mandidihidy sofiny izy rehefa miteny fahamarinana dia lasa izy any amin'ny resaka évangile de prospérité, théorie de la prospérité, zay témoignaka avy amin'ny devoly, resaka fananana sy fifampiroboroboana ny eto an-tany. Mitarika ianao anadino an' Jesosy, anadino an'Andriamanitra, dia zany voizina. Apetraka daholo ny zavatra fomba zao tontolo zao lasa miditra any aminao. Nefa Andriamanitra tsy halan'Andriamanitra zany, hoy izy hoe zay te ho sakaizana zao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra. Ary zay fahavalon'Andriamanitra dia ao anatin'ny fahaverezana ny faharatsiana.
teny aminao ary ty androany ty hoe ivereno ny fiainanao dia ny araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Mbola manam-potoana ianao hibebahana, ialana amin'ny ratsy, ialana fahotana ary anatonana an' Jesosy fa Jesosy tia anao, Jesosy fitiavana ary mambola mametombonandro anao amin'ity androany ity ka lalanao ny fahamarinana, tsy azakazahanao any amin'ny fahaverezana araka ny filan'ny nofo fa mandaha dia rehetra filan'ny nofo sy ny fampianarana sy ny fampianara-tsato fa manaiky ny fampianarana tsy misy kilema. Jesosy Kristy, ny azo fizan'iny Jesosy Kristy, ny fahamasinana, ny fatahorana an'Andriamanitra, fiomanana ny fiverenan'i Jesosy. Fanamasina hikasika anao, andresy lahatra anao. Amen.